reo zany ny ezaka vitan'ny fiangonana misy clavier eo a misy table mixeur misy baffle anankiroa reo a dia misy ampli dia misy micro mbola manaraka anazy dia itokana an'ireo tsika zany a fa miarabanareo zay fa tadidiko tsara mihitsy tamin'izay nanao tournée raha mifaritany taloha tondrany 4x4 VX iny a dia tsy mba camion tondrana sono fa le 4x4 iny tondrana sono dia reto baffle misy baffle anankiroa an'io izy iny rinona sy faly baffle anankiroa an'io dia batterie dia table ampli dia tondra clavier miaraka amin'ny micro sy fil fa niainga tamin'io nanderan'ny Madagasikara fa navita za koa mihiny fa miainga amin'io koa nareo eto a fa rehefa avaka fotoana foy a dia ho baffle be ohatran'izao complet indray ny anareo eto kareo amen dia hivavaka tsika hitokana ireto zava-maneno reto a dia rehefa vita mivitokanana dia apititra akanjo koa reo koralinareo dia anohira anankiray amintsika dia hitokana azy koa tsika miaraka hivavaka tsika Jehovah Andriamanitra ray io nomenao nangataka ny fiangonana Carion dia nomenao nangataka sonorisation izy ireo dia nomenao satria hoe Jesosy hoe izay mangataka no omena koa dia androany ny fotoana mbana nokanana fotoana hitokanana izany hiderana isy anomezana voninahitra ny anaranao fa fantatray tokoa fa ianao ny Jehovah Andriamanitra izay mitaha ny fiangonana mitaha ny tokantrano tsirairay avy dia hotahinao ny fiangonana eto Carion ahita tany lehibe anaovana fiangonana dia ny fitahinao fianambiampany dia rotsaka amin'izany fiangonana izany kio koa raha miantso izy ireo dia henanao any an-danitrany raha mitaraina izy ireo dia maly anao any an-danitrany izay na foy vola makarena ny vidianana zao sonorisation zao no dia ampitomboanao 100 avo eny izay natolotra izy ireo ary dia hitombo ny fiangonana satria hiderahana sy hankalazana ny anaranao izany mba hisondrotany voninahitra ny anaranao dia anao ary Jehovah nidera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay dia mitokana izany zava-maneno izany izay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen eny araka dia manasantsika indray ary amontsy toerana kelikely zany fa dia ho ampakandrona ireto antokopira ireto Misautranao famba no fidinao biasanao Canada tsy medrikazao numenao anjaranao niasanao sinunao anjamanitro sinunao batinedrinao panutao tsy medrika tokoa nefa indro fatoloranao niso kambarapety zao ny fafozantenako anompanao ajo tsy andrana Vatenanao niasanao toko Ketizai vurunajwa
Carion Mira Fiderana. Carion Mira Fiderana, CM Fiderana zany. Mahafinaritra zany. Vavaka sy tokana nyretany tompira retotsika zany satria dia efa manga sy fotsy tsara ny any zareo. Mino afa rehefa ireo nampiakanjo azy mivadika fotsy sy manga bleu koa da ry vavaka tsika ary zany isotra n'Andriamanitra. Sotra raha eo ny meno reto ny tokopira CMF ireto Coral Mira Carion Mira Fiderana satria nomeno fanamena vaovao koa izy ireo araka ny teninao isaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary isaoranay tokoa ny anaranao sady hiderana ianao satria dia nomeno ny tokopira koa ty fiangonany ty miaraka amin'ny fanamina miaraka amin'ny zava-maneno mba aneo ny voninahitry ny anaranao hideranao eny tontolo rehetra eny ka dia fantatra tokoa dia fa momba anay ianao fa raha tsy nitahy anay ianao dia tsy nahazo izao fanamina izao reto fiangonana eto Carion kely izy ireo zandriny izy ireo kanefa dia nitahinao sy nambininao hotahinany ny fiangonana izay niara-ny asa tamin'izy ireo ny filopitarika ny fiangonana ny komity ny fiangonana rehetra ny antokopira Carion Mira Fiderana dia mba hitomba trano ny feon'izy ireo anome voninahitra ny anaranao hitombo ny talentan'izy ireo ka dia rehefa any amin'ny lanitra vaovao sy tany vao dia mbola hidera sy ankalazanao ihany koa reto vaokanao reto dia mitokana azy reto izay androany tompo ho voninahitry ny anaranao anao le hidera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Amen.